Eto ianao Jesosy, manona fiadanan'i Jesosy indray amintsika manaraka n'izao fampianarana izao pasteur Kristiany miaraka aminao andolo hivavaka tsika ny amin'ny fampianarana amin'ity androany ity ary raha io misaotra sy makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola hianatra indray izay ao tongotra ao hosorony lelako ampianainy ny vavaka aho za dia fitaovana ihany fa ilay masino ianao no hampianatra fa za dia fitaovana ihany Jesosy eto ihany koa ianao mianatra ao tongotra ao zahay na iza mandre ny fampianarana androany dia sokafo ny masom-panany sokafo ny sainy ny fatakarany amin'ity androany ity amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy amen. Ya averina fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay izao vao tafaraka aminay resaksika androany mikasika ny olom-boahosotra sy ny hosotra zany zay no resantsika androany zany dia nojerevantsika voalohany zany dia hoe inona marina ny hosotra zany, inona marina ny hosotra na hoe inona natao hoe hosotra zany. Tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko fa 10 dia nandinin'ny 7 manao hoe izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny heriny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Amen. Mazava be ilay tenin'Andriamanitra hoe ny hosotra zany dia izao, ny hosotra dia ny fanahy masina. Ao ny fampianarana enao rehetra dia mikasika ny fanahy masina dia fampianarana mikasika ny hosotra zany. Satria izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ao nosorana tamin'ny fanahy masina sy ny hery zany ka ny hosotra zany dia ny fanahy masina zany. Ao dia ny teny hoe hosotra dia sady matoan-teny no anarana. Ny hosotra dia mety adika ho ilay zavatra ampiasaina mba hanosorana olona iray, ohatra ny dililo fanosorana. Ny hosotra koa dia afaka adika hoe fandrarahana dililo eo amin'ny olona iray. Rehefa miresaka momba ny hosotra aho dia miresaka ilay tsanganan'ny fanahy masina izay nomenanao mba hanao ny asan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny mandeha mihoatra ny olom-boahosotra mba hahitana ny hosotra. Ny olom-boahosotra dia voasariny hosotry ny fanahy masina tanteraka. Ao ny olom-boahosotra zany dia zay hoe natao hoe olom-boahosotra zany satria tonga dia mipetraka zany ilay fanontaniana hoe inona moa zany natao hoe olom-boahosotra, tsika indraindray mahita hoe olom-boahosotra fa ny antsoina hoe olom-boahosotra zany dia voasariny hosotry ny fanahy masina tanteraka izy, voasariny izay tanteraka izy. Ao nandeha nanao soa teny rehetra teny Jesosy avy tany Nazareta no izy voahositra ny fanahy masina sy ny heriny. Afaka nosorana tamin'ny menaka oliva, menaka motera, diluile coco na vaseline Jesosy. Raha nosorana tamin'ny iray tamin'ireo zavatra ireo izy dia afaka milaza tsara isika fa zavatra fanosorana dia ny menaka oliva, menaka motera, menaka coco na vaseline. Fa Jesosy dia nosorana tamin'ny fanahy masina sy ny heriny. Alleluia. Noho izany dia afaka milaza isika fa ny zavatra nosorana an' Jesosy dia ny fanahy masina. Amen. Ny fanahy masina mifono mistery dia tonga monina ao amin'ny olona iray nosoran'Andriamanitra. Rehefa nosorana ny olona iray Andriamanitra sy toa dia miainga ka mitoetra ao amin'izany olona iray izany, ao anatiny na miaraka aminy amin'ny fomba miavaka. Izany no mahatonga ny olona ho voahosotra sy feno hery. Rehefa manandrara amin'ny olom-boahosotra ianao dia manandrara amin'Andriamanitra. Rehefa manandrara amin'ny olom-boahosotra ianao dia manandrara amin'ny fanahy masina.
amen. Izany no mampisy valiny henjana ho an'ny olona sy mandray araka ny tokony ho izy, ny olom-boahositra sy ny osiny. Tsy ny olona no tsy hainy no raisina fa Andriamanitra. Rehefa nandainga tamin'ny Petera izay voahositra ho apôstôly Ananiasy sy Safira dia maty teo no eo. Valiny henjana mampatahotra ny mpikambana hafa tao am-piangonana izany. Nazavain'i Petera ny fahadisoana nataon'ny Ananiasy sy Safira hoy izy, ary hoy Petera ry Ananiasy, nahoana Satana no nameny ny fonao handainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidin'ny tany. Asan'ny apôstôly 5:5-7 misy an'izay. Fony tsy namidy, tsy hanao ihany va izy, ary rehefa namidy tsy hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandre izany teny izany dia niakarapoka ka afaka ny ainy, dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandrea izany. Asan'ny apôstôly 5:5-7. Hitanao tena nandainga tamin'ny fanahy masina i Ananiasy sy Safira. Tsy Petera no nandaingany fa ny fanahy masina izay mitondra valiny henjana toy ny tena ratsy. Mitandrema rehefa manao zavatra amin'ny olom-boahositra. Mety manafoy ny andro sy ny ministeranao ianao noho ny fanambaniana, ny fijery diso, ny falebiazan'ny ositra entina. Mazava tsara le fampianarana. Mila mitandrina antsika rehefa mifanena amin'ireny olom-boahositra ireny zany, satria mifanena amin'Andriamanitra ianao dia mifanena amin'ny fanahy masina. Mandainga aminy ianao noho ny fijery diso, fahita ity ivelany, fa Andriamanitra, fanahy masina miaraka aminy. Ka mety hanafoy ny andro iainanao zany. Mety hampisy fiantraikany ratsy amin'ny ministeranao, amin'ny asa fanontona izay ataonao zany. Mety anontany angamba ianao hoe nahoana ary no maro ny olona ankehitriny no mandainga amin'ny pastera kanefa toy ny tsy maty eo no eo, satria ve izy ireo tsy voahositra, tsotra ny valiny. Misy karazana fisehoan'ny fanahy masina samihafa amin'ny fotoana samihafa. Na dia ateo amin'ny ministeran'i Petera aza dia tsisy olona maty hafa intsony satria ny lasa lainga. Tsy afaka ho fantarinao mikintsina ny fomba fisehon'ny herin'Andriamanitra amin'ny fomba iray. Azoko antoka fa maro ny olona hafa efa maty noho ny filazan'ny lainga tamin'ny fanahy masina. Mety tsy maty teo no eo angambany, kanefa fahafatesana dia mbola fahafatesana foana. Tsika zany indraindray mijery an'izay hoe nahoana zany ny olona mandainga any amin'ny pastera, mandainga amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, tsy maty eo no eo izy, fa ny fahafatesana izy mbola fahafatesana foana. Mitoetra foana zany, mipetraka manaraka azy foana iny zavatra iny zany. Faharoa tsika izao, aiza marina ny ositra zany, na hoe avy aiza ny ositra zany. Ny ositra, ny hareny ositra dia tafakambana amin'ny olom-boahositra, tsy azo sarana amin'ny olona ny ositra. Ny lehilahin'Andriamanitra dia manana ny ositra ao aminy, miaraka aminy ary eo aminy. Ankehitriny zaho sy ianao dia mitady ilay mitondra fanasitranana, fipoahana, fanafana ary fandrosoana eo amin'ny fiainantsika. Ny ositra izany, ny ositra no manapaka ny zioka. Koa aiza marina ary no misy ny ositra, afaka hita ositra any amin'ny avoanany West Hill Mall ve isika? Afaka hita ositra any amin'ny Westgate Mall ve isika? Afaka hita ositra any amin'ny seranam-piaramanidina ve isika? Afaka hita ny ositra any amin'ny tranom-barotra ve isika?
tsy any am'ray am'ireo toerana ireo ny hosotra. Ny hosotra dia hita ao amin'ny olom-boahosotra. Halleloia. Ny hosotra dia hita miaraka amin'ny olom-boahosotra. Ny hosotra dia hita eo amin'ny olom-boahosotra. Ny hosotra dia tsy azo saraina amin'ny olona izay nosoran'Andriamanitra. Halleloia. Amen. Iza no manana ny hery, ny hosotra ve sa ny olom-boahosotra? Zay zany ny fanontaniana hoe iza no manana ny hery, ny hosotra ve sa ny olom-boahosotra? Leo valitsika ary zay. Satria ny hosotra no manapaka ny jioga dia zava-dehibe ny mahita izay misy ny hosotra. Taona maro lasa izay dia hitan'ny olona fa voasary dia afaka manasitrana aretina. Fotoana vitsy taty aoriana nandeha lavitra ny siansa ary nahita ilay singa ao amin'ny voasary izay tena mitondra ilay fanasitranana. Nahita ny vitamine C izy ireo. Ankehitriny dia miomana fotsiny ny olona ny amin'ny fihinanana pilina vitamine C. Nahazo ny fanambarana ny tsiambaratelo izay mitondra ny fanasitranana izy ireo. Takizany koa misy ny singa manao famantarana eo amin'ny olom-boahosotra ary izay singa izay dia ny hosotra. Indrisy fa tsy misy dingana ara-tsy mika hanasarana ny hosotra amin'ny olom-boahosotra toy ny vitamine C sarana amin'ny voasary. Tsy maintsy ianao manao zavatra amin'ny olom-boahosotra raha maniry hahazo hosotra. Tsy maintsy manao zavatra amin'ilay olom-boahosotra ianao raha maniry te hahazo hosotra avy aminy zany. Tsy sotsotra izao zany laboratoara na indostria mpanodina hosotra atao anaty tavoahangy na ahafana mahazo hosotra tsy jerena mihitsy ilay olom-boahosotra izany. Ny fidy olona mainty, fotsy hoditra, olona manam-pahaizana na tsy mahay na inona koa aza Andriamanitra hametrany ny hosiny. Tsy maintsy ianao makany amin'izany olona izany izay manana sy mitondra ny hosotra. Izany tsy fahaiza mampisaraka ny olom-boahosotra sy ny hosotra, izany no antony tsy fahombiazan'ny kristianina miafina. Tiako izao no ampiasain'Andriamanitra fa tsy te hifandray amin'ny voahosiny aho vao ahazo hosotra. Azonao tsara ilay fampianarana. Zay zany mahatonga ny tsy fahombiazan'ny kristianina maro. Tsy te hifandray amin'ilay olom-boahosotra izy, fa tiany fotsiny hoe izy no ampiasain'Andriamanitra. Nefa le zavatra ilainao any amin'ilay olona anankiray. Ary tiany tena zava-misy matetika. Ilay olom-boahosotra indraindray tsy arakaraka ny fahitanao azy. Mety maintimainty izy, mety fotsy izy araka ilay niresantsika teo, fotsy hoditra izy, mety manam-pahaizana, mety tsy manam-pahaizana, mety tsy mahay na inona koa ary izy, fa ametran'Andriamanitra an'ilay hosotra izy. Ametran'Andriamanitra an'ilay hosotra izy. Ohatran'ny olona tsotsotra zay izy, ohatran'ny olona simple zay izy, ohatran'ny tsy de tena manitona anao zay ny paoziny, de tsy taitra mihitsy ianao na mahita azy fa any aminazy lay zavatra. Alleluia. Tsika manaraka dia zao ny hosotra eo amin'ny toerana telo. Ny hosotra eo amin'ny toerana telo zany. Ny hosotra dia miaraka amin'ny olom-boahosotra, zay ny voalohany. Numéro 1 zany andrainao tenao dia hoe voalohany dia hoe ny hosotra dia miaraka amin'ny olom-boahosotra. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Jaona 5:12 dia ny 5:7 misy an'izay tenin'Andriamanitra zay. Ny faharoa dia zao. Ny faharoa Lioka 4:7 hoe ny mitondra ny fanahy eo amin'ny olom-boahosotra. Mitondra ny fanahy eo amin'ny olom-boahosotra, Lioka 4:7 dia ny 5:7. Ny fanahin'i Jehova no ato amiko,
satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, mameraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jambo hanafaka izay napahoriana. Amen. Fahatelo de hoe mitondra ny fanahy ao anatin'ny olom-boahositra. Jaona voalohany toko faharoa de ny andininy fahafito amby roapolo. Mitondra ny fanahy ao amin'ny olom-boahositra. Jaona voalohany toko faharoa de ny andininy fahafito amby roapolo. Zao mivakin'izay teny zay. Ary ny aminareo dia ilay ahositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'ny olona ianareo, fa satria ny hositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany anareo. Amen. Mazava be le teny ao hoe le fahatelo zany de hoe mitondra ny fanahy ao anatin'ny olom-boahositra, hoe ary ny aminareo dia ilay ositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianaran'ny olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany anareo. Zany hoe ny ositra na ny fanahy masina zany de efa haitsika ny asany parakleto izy, mampianatra izy, mampianatra ny fanahy masina. Be deaibe ny zavatra tsy anaranao any amin'izao tontolo zao, na any amin'ny école biblika, na any amin'ny ao anatin'ny fivavahana na mety zavatra tsy ampianarin'ny pasteur azy, le mpitarika ara-panahinao, fa ny fanahy masina mampianatra anao izy, mampianatra ny zavatra rehetra. Ary zay na tonga an' Jesosy, misy fotoana Jesosy ary nyteny hoe manana zavatra be dia be ho lazaina aminareo fa ny fanahy masina izay iray ny raiko amin'ny anarako no ampatsiaro anareo, ampianatra anareo ny zavatra rehetra, ampatsiaro mikasika an' Jesosy, mikasika ny asan'Andriamanitra, ny zavatra rehetra. Alleloia. Ny ositry ny fanahy masina dia na ao amin'ilay olona na miaraka aminy na eo aminy, ireo no tena toerana misy ny ositra. Izany no mahatonga ny olom-boahositra ho manan-danja aminao, mpitondra ilay zavatra ilainao izy. Raha izy amin'izao dia malemy, tsy manan-kery, tsy misy ilana azy ary olombelona, fa no fidiana hitondra apahany amin'ny fanahy miaraka ao anatiny ary eo aminy izy. Miraikitra loatra sady iray tanteraka amin'ilay olona ny ositra, izay mahatonga antsika tafalatsaka indraindray amin'ny fiaverana, fa ilay olona no manana karazana hery. Ny fahaizanao mandray sy mifandray amin'ny olom-boahositra no hamaritra ny fahatongavanao eo amin'ny ositra. Tadidio fa ny ositra no ilainao. Alaivo sary an-tsaina hoe mitady fatratra ilay ranom-boasary ao anatin'ny singa ianao. Ny ranom-boasary no ilainao, fa tsy maintsy mandray ilay singa amin'ny mpitandremana ianao no izy misy ilay ranom-boasary. Tiany ny ositra fa izy tsy te hanao na inona amin'ilay olom-boahositra. Tsy tsapany fa ny toe-pony amin'ny olombelona voahositra no mampisaraka azy amin'ny ositra ary mitondra azy amin'ny faharavana. Matetika Andriamanitra manositra olona hafahafa ary ny fahaizanao mifandray amin'ny hafahafa tsy mahazatra na toetra na fahitana, izany no ampifandray anao amin'ny ositra. Ao amin'ny Salamo 120 dia afaka mianatra ianao fa mampidodoza ny tsy fahaiza mandray ny olom-boahositra izay mitondra ny ositr'Andriamanitra ny laza.
ny ostr'Andriamanitra. Andriamanitra nylaza nahitany Davida mpanompo aho ary ny deliloko masina ny nanosorako azy. Nilaza izy taorian'ny nanambarana fa nanositra any Davida izy ny sandroko no ampatanjahiko azy satria vao ositra Davida dia nahery sy tsy nety resy. Tsy afaka ampahory azy ny zanaky ny ratsy fanahy noho izay ositra izay. Fanahy no izy vao ositra. Tsy afaka handresy olomba ositra izany ianao. Andriamanitra hanoritoro anao, ho lavo sy ho reraka ianao raha miady amin'ny olomba ositra. Aminareo izay misafidy ho tonga fahavalon'ny olomba ositra dia mitandrema fa izy dia nilaza hanoritoro ny fahavalony eo anoloany aho ary amely izay mankahala azy. Salamo 7:20 dia 9:7. Maro ny olona manafoy ny andro iainana ary mandrava ny anjara voatendriny satria nanao ny tenany ho fahavalon'ireo olomba ositra. Misy mihitsy aza ozona ho an'ireo mankahala ny olomba ositra ho izy hamely izay mankahala azy aho fa handripaka ny fahavalony eo anoloan'ny tavany aho sady hamely izay mankahala azy. Salamo 7:20 dia 9:7. Tsy teo fahavalon'ny olomba ositra. Amen. Fotoana hanekena izay toerana misy ny ositra izao. Ao anatin'ny olomba ositra, ao aminy ary eo aminy izany no mahatonga ny fitafian'ny olomba ositra koa aza dia afaka ho voaositra. Izany no nandraisan'ilay vehivavy ny sidra izay nikasika ny lamban'i Jesosy. Fahagagana. Tadiditsika le mikasika an'le vehivavy nakarana andritra 20 taona. Jesosy ngeka tsy nametra tanana taminy fa nikasika an'ilay lamban'i Jesosy. Jesosy dia olomba ositra izy. Voaositry ny fanahy masina sy ny hery izy. Ka na iny akanjony iny aza dia misy ositra. Dia dia ny fitafiany ihany aza ny voatendrika. Izany hoe voakasika an'le ranabavy lay akanjon'i Jesosy ritra ny loharanona aretiny. Sitrana ilay vehivavy vokatra ilay ositra. Ny herin'Andriamanitra dia ao amin'ilay vatan'olombelona fasiana zavatra antsoina hoe olomba ositra. Ilay olomba ositra dia mety antsoina hoe mpaminany, pasteura, mpampianatra, apôstôly na rahalahy aza. Tahaka an'i Jesosy mety tsy manana anarana iantsoana azy fa ny ositra no manapaka ny zioga ary mampitranga fahagagana ho amin'ny fipoahana, fandrosoana ary fanafana eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Amen. Fahatelontsika zao ny fomba hamantarana ny olomba ositra zany. Ny voalohany jerevantsika dia hoe inona marina ny ositra, dia ny faharoa avy aiza ny ositra. Ao dia ny fahatelo dia hoe ny fomba hamantarana ny olomba ositra zany. Hoe ahoana ny fomba hamantarana hoe olomba ositra iny olona iny zany. Ny tsiambaratelo goavana indrindra ho anao dia ny fahafantarana ny olomba ositra miaraka amin'ny hosiny nalefa ho anao. Tadidio fa ny olombelona dia mpiasan'Andriamanitra mampita fifandraisana, mampita fisandratana, fanafana ary fisondrotana ho anao. Tadidio ihany koa fa ny olomba ositra dia dia piasa natao ifandraisanao ny ositra. Mba hahafahanao manao izay ataon'ny olomba ositra dia tsy maintsy manana ny hosiny ianao. Ny antony hahafahan'ny olomba ositra manao izany antony manao izay antony dia noho ny ositra ananany. Afaka hanao zavatra tahaka ny olomba ositra koa ianao raha afaka handray ny hosiny. Tena zava-dehibe tokoa izany ny fahafantaranao ny olomba ositra mba hahafahanao mikendry ny ositra entiny. Manaraka, fomba halalana hoe olomba ositra.
ao na ary ny fomba lalàna amin'izay fa olom-boahositra izy. Ankehitriny ny olona dia mihevitra fa voahositra ny olona iray rehefa manana toerana iray, rehefa antsoina hoe pasteur, mpaminany, evangelista, mpampianatra na apôstôly ny olona iray dia mazana heverina fa voahositra. Koa ahoana ary ny tokony ho alalàna ny olom-boahositra iray? Mitarika antsika indray ny baiboly mba halalantsika ny olom-boahositra. Voalohany, fantaro ny olom-boahositra amin'ny alalan'ny mahatsivan'i Jesosy Kristy. Voalohany miditra antsika zany hoe fomba lalàna ny olom-boahositra zany de ny fomba lalàna azy voalohany de misy numéro 1 zany de hoe fantaro ny olom-boahositra amin'ny alala mahatsivan'i Jesosy Kristy. Ao eo ambany ary ny mpianatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy, ary Jaona ny antsony mpianany roalahy hakao aminy, dia naniraka azy akany amin'ny tompona hoe ianao va ilay Mesia ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Dia namaly izy ka nanao taminy hoe mandehana miverena ianareo ka ambarao amin'ny Jaona zao hitanareo sy renareo zao, mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo de toriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy tafotoana noho ny amiko. Lingoka toko fafito ny andiny fahavalo amby folo sy fahasivy amby folo de ny faharoamby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo zany. Tena mpaminany ara-panahy Jaona mpanao batisa, tiany ho fantatra anay Jesosy Kristy no ilay Mesia voahositra malaza izay andrasany na tsia. Teo anatrehan'izany tsy te hanome valiny teny hoeny na tsia fotsiny izy, tsy izay no nataony fa nandefa hafatra manosoritra momba ny zava-bita atao amin'ny ministera sy ny asany. Alleluia. Eo zava-bitan'i Jesosy Kristy nampahiratra ny jamba, nampandeha ny malemy, mampalady ny marenina ary nanangana ny maty, dia zava-bita miavaka izay olom-boahositr'Andriamanitra ihany no afaka manao azy. Alleluia. Ny fitoriana filazantsara amin'ny mahantra koa dia asa miavaka ny ministera izay tanterahan'ny olona tena voahositra ihany. Ny mpanao asan'Andriamanitra ankehitriny dia mandrefy ny tenany amin'ny manan-karena manatrika ny fotoam-bavaka. Marina tokoa fa mahafinaritra foana ny pastera ny fananana olona manan-karena ho mpikambana ao am-piangonana, fa ny zava-bita goavana kokoa ny fitoriana amin'ny mahantra. Izay torian'ny olona dia milaza betsaka tokoa ny amin'ny karazana hosotra entiny. Misy olona sasany sarotra hitoriana kokoa, sarotra kokoa ny manao asa maharitra amin'ny mahantra noho ny amin'ny manan-karena. Ilay zava-bita hoe ilay zava-misy hoe Jesosy nitory tamin'ny mahantra dia midika zavatra maro tokoa ho an'ireo manatsofina mba andre sy manamaso hijery. Alleluia. Indraindray tsika zany nijery an'izay hoe ny pastera koa zany manao an'izay, misy an'izay hevitra zay indraindray hoe manana mpino manan-karena, manana olona be da be, fa le fitoriana mahantra, fitoriana amin'ny olona mahantra miankina amin'le ositra ao anatinao zany, fa tsy le hoe le fanananao le mpanan-karena be da be no maha-olom-boahositra anao zany, fa le tena sarotra ho entina reny. Alleluia. Faharoa zany tsika zao, faharoa de hoe fantaro ny olom-boahositra amin'ny fanaovana zavatra tsy mahazatra amin'ny fomba tsotra. Ao fantaro ny olom-boahositra ozy amin'ny fanaovana zavatra tsy mahazatra amin'ny fomba tsotra. Tena Andriamanitra, Jaona toko fahatelo ny andiny voalohany sy ny faharoa zany. Vakitsika Jaona toko fahatelo dia ny andiny voalohany sy faharoa manao hoe ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy.
izy nakao am' Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Mazava be le teny ao satria tsika miresaka hoe fataro ny olom-boahosotra amin'ny fanaovana zavatra tsy mahazatra amin'ny fomba tsotra. Zany hoe Jesosy zany de tena hoe nanao zavatra tsy mahazatra amin'ny fomba tsotra izy, ary ny Nikodemosy de nanteny mihitsiny hoe de nakao am' Jesosy izy no nialina izy ka nanao hoe raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona ozy manao zao famantarana zao, mahay manao zao famantarana zao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Zany hoe raha tsy misy osotra na rehefa n'Andriamanitra miaraka aminy, raha tsy olom-boahosotra zany raha dika ao ny karazana famantarana tadiavinao dia famantarana eo amin'ny olona iray manao zavatra tsy voajanahary. Mora na mahazatra azy ny manao azy, tsy zavatra mahazatra ny fampisarahana ny renirano ny Jordana. Hoy Nikodemosy tamin'i Jesosy, tsisy olona afaka manao zao zavatra izao raha tsy ao aminy Andriamanitra. Indraindray ny tsipino no mahalala haingana ny famantarana eo amin'ny olona tsy mahazatra, izay manana fahaiza-manao tsy mahazatra. Fa ny kristianina eo akaiky kosa de sarotra vao mahita sy manaika ny famezam-pahasoavan'Andriamanitra, ary zay mihitsy le izy ao le tsipino, le jentilisa, le olo-kafany ambadika zany tena malaky mahita hoe olom-boahosotra iny mahavita zavatra tsy mahazatra iny olona iny, zavatra hafa mihitsy misy fahaiza-manao tsy mahazatra ao anatiny ao. Fa le kristianina, le mpino, le miaraka amin'ny foana de sarotra be vao mahita sady sarotra be vao manaiky hoe tena misy famezam-pahasoavana ao anatin'iny olona iny. Jereo ny olona manana fahaizana mitory-teny tsy mahazatra sy mampianatra amin'ny fomba tsotra. Izany fahaiza-manao tsy mahazatra izany dia famantarana tokony hatonga anao halala ny hosotra. Jereo ireo afaka mihira, mamorikira hira, mitady vola, mampiasa solon-tsaina, mitantana olona ary manao asa sarotra maro. Iny fomba tsotra hanaovany zavatra iny no famantarana ny hosotra eo amin'ny fiainana. Ilay fahafahana mamorikira sy nanjaka teo amin'ny sehatry ny mozika kristianina tao anatiny tamin'ny Andrea Crossa dia famantarana azo antoka ny famezam-pahasoavan'Andriamanitra. Tokony ho mailo mihitsy ianao ka asikaritra ny hosotra entin'ny olona hanaovana asa tena sarotra toy ny mitandrina fiangonana, mitory ny filazantsara, manasitrana ny marary, miasa, miezaka, miaraka amin'ny fanahy masina amin'ny fomba tsotra. Misy famantarana tena azahoana antoka fa voahosotra ny olona iray. Indraindray dia misy famantarana nomena mba ho tombotsoanao fotsiny ihany. Rehefa hitan'ireo mpaminany 50 ny nanasarany Elisa ny renirano Jordana dia fantany fa tsy olona tsotra intsony izy. Elisa voahosotra izy. Ny famantarana tamin'ny fampisarana ny renirano Jordana nomena fotsiny ho tombotsoan'ireo mpaminany tsy voahosotra 50 izay nianatra tao anatin'ny sekolin'ny mpaminany. Hitany Elisa izany ka dia niantsoantso izy, rikaky, hitako ny kalesy ny Israely sy ny mpitaingina azy, ary rehefa tsy nanjavona, tsy hita maso intsony izy dia ireo dia nandriatra ny fitafiny tamin'ny alahelo Elisa. De noraisiny Elisa ny kapotin'ny Elia, ilay latsaka avy teny aminy, ka kapoty ny rano de hoy izy, aiza Jehova Andriamanitra Elia. Eny Elisa koa nikapoka ny rano
dia nisaraka roa izany ka dia nita izy. Ary raha nakita azy ireo ny zanaky ny mpaminany izay nanandrify azy teo Jeriko dia nanao hoe ny fanain'ny Elia efa mipetraka amin'ny Elisa ary nandeha nitsena azy ireo ka niankohoka tamin'ny tany teo anatreny. Mpanjaka faharoa toko faharoa dia ny 410 sy ny 510 misy an'izay tenin'Andriamanitra zay. Mpanjaka faharoa ihany koa toko fahatelo dia ny 110. Mpanjaka faharoa toko fahatelo dia ny 110 manao hoe ary Josafata tsy misy mpaminany Jehova va eto hanontaniantsika ny amin'ny Jehova. Ary nisy anankiray tamin'ny mpanompon'ny mpanjaka ny Israely namaly nanao hoe ato ihany Elisa zanaky Safata ilay mpanondra-drano ny tanan'ny Elia. Alleluia. Teto zany Josafata ihany koa dia zao mitady mpaminany na olom-boahosotra izy hanontaniana ny amin'ny Jehova. Dia nisy ny teny zany ny anankiray tamin'ny mpanompon'ny mpanjaka ny Israely hoe ato ihany Elisa zanaky Safata ilay mpanondra-drano ny tanan'ny Elia. Alleluia. Fahatelotsika zao fantaro ny olom-boahosotra amin'ny fiavahan'ny fiainany. Fahatelo fantaro ny olom-boahosotra amin'ny fiavahan'ny fiainany. Ary ny mpaminany nantany azy Matio toko 7:10 dia ny 10 ka hatramin'ny 7:10. Matio toko 7:10 dia ny 10 ka hatramin'ny 7:10 manao hoe ary ny mpaminany nantany azy nanao hoe nahoana ary no ilazan'ny mpanoratan-dalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha. Ary Jesosy namaly nanao hoe Elia dia avy ihany ka apody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo efa tonga sahady Elia, nefa ny olona tsy nahafantatra azy fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Dia tahaka izany koa no hampiaretana ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no lazainy taminy. Amen. Misy olom-boahosotra sasana manana toetoetra miavaka izay tsy voatery ho asa atao amin'ny ministera. Elia sy Jaona dia mpanao batisa dia nanana fahatsapana sy fomba fiakanjo mitovy izay tsy voatery asa atao mivantana amin'ny ministera. Mahaliana ireo fiavahana ireo dia famantarana ny ositra ateo amin'izy ireo. Ary nampiasain'i Jesosy izany famantarana miavaka izany hamantarana ny fanahin'i Elia teo amin'ny Jaona. Alleluia. Nalala mazava tsara ny Jaona mpanao batisa olona nandeha tamin'ny fanahy sy ny ositry Elia Jesosy Kristy. Ny fiavahan'ny ministera ny Jaona mpanao batisa izay niainany sy nanaovany asa fanompoana tany anefitra, ny hinanany valala sy tantely remby, ny akanjo tamin'ny volona rameva sy fehikibo hoditra, ny torian'ny kiafatra, tsy nahafantatra, tsy nahafinaritra ary niaikany ny vadin'ny mpanjaka fa mazava hitany raketra. Jesosy kosa dia nalala ny fanahin'i Elia nitoetra tao amin'ny Jaona izany. Fantatr' Jesosy mazava tsara fa i Jaona mpanao batisa dia olona niasa tamin'ny fanahin'ny ositry ny Elia. Ireo mampiavaka an Jaona mpanao batisa. Korinthiana 2 toko 4:10 dia ny 7. Fahaefatra zany tsika zao fantaro ny olom-boahosotra amin'ny alalan'ny faminaniana miaraka amin'ny bitsika. Fantaro ny olom-boahosotra amin'ny alalan'ny faminaniana miaraka amin'ny bitsika. Korinthiana 2 toko 4:10 dia ny 7 zany mamarapara antsika ny fampianarana. Fa izay maminany kosa dia miteny amin'ny olona ho amin'ny fampandrosoana sy famporosiana ary ho fampiononana. Asan'ny apôstôly toko 7:20 dia ny 1 hoe ary rehefa nametrany Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny farimasina
ary ny teny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny andininy fahafito amby folo sy ny fahavalo amby folo. Ary tamin'ny andro farany hoy, ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanako amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy hiantitrareo anofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanako amin'izany andro izany. Amen. Ny faminaniana dia iray amin'ireo famantarana fanatrehan'ny ositra mivantana. Ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly rehefa nandray ny batisa amin'ny fanahy masina ny akamaroan'ny olona dia miteny amin'ny teny tsy fantatra ary naminany. Ny teny toroteny ary ny faminanian'ny olona iray dia tena zava-dehibe hamantarana ny ositra eo amin'ny fiainan'ny olona. Raha tena mailo sy mahay manavaka ianao dia fantatrao izy na voaositra na tsia. Ny olona iray rehefa mihaino ny toroteniny ianao. Mijery mpitoroteny malaza maro aho ary nasarika ny fanatrehany na tsy ny fisian'ny ositra. Ny akamaroan'ny olona dia voasariky ny hiakiaka, ny orakoraka, ny abetsahan'ny olona ary ny mampalaza ilay lehilahin'Andriamanitra, fa tsisy amin'ireo zavatra ireo izay manome antoka fa misy tokoa ny ositra. Mazava be le izy hoe ny akamaroan'ny olona zany dia le orakoraka, aleloia, amen, ohatr'izao ianao, fa hoe lay toroteny no henonao. Misy ositra ve sa tsisy ositra? Hoe tena voaositra marina ve izy? Tena mpaminany marina ve izy? Araka ilay fampianarana izay fanarahantsika. Fahadimy zao. Fahadimy dia hoe fantaro ny olom-boaositra amin'ny alalan'ny faminaniana ny amin'ny ho avy. Fantaro ny olom-boaositra amin'ny alalan'ny faminaniana amin'ny ho avy. Amen. Tenin'Andriamanitra aty amin'ny Samuela voalohany dia ny toko fahafolo dia ny andininy voalohany sy ny fahaenina ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Samuela voalohany toko fahafolo dia ny andininy voalohany sy ny fahaenina ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samuela nitondra tavoara feno dililo ka nanidina ny dililo teo andohan'i Saoly, dia nanoroka azy ka nanao hoe, tsy nanositra anao va Jehova mba ho mpanapaka ny lovany ary hilatsaka aminao ny fanan'i Jehova ka hiaraka maminany aminy ianao, dia voaova olom-baovao. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia ataovy izay azo ny tananao atao fa Andriamanitra no momba anao. Ary ianao hidina eo anoloko ho an'ny Gilgala, ary indro ao hidina ho any aminao mba hanatitra fanatitra dorana sy fanam-pihavanana, ka hafotoana no hitoeranao mandra-patongako eo aminao, dia ho lazaiko aminao ny ataonao. Ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuely izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao ary tonga avokoa andro izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Ary rehefa tonga tany Gibea izy indro ny mpaminany maro iray dia ny fanaina taminy, dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanain'Andriamanitra ka naminany teo izy. Ary no nihitan'izay rehetra nahalala azy hatramin'ny taloha fa indro maminany eo ampaminany izy, dia nifampilaza ny olona ka nanao hoe, inona izao tonga amin'ny zanak'isy zao? Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Amen. Amen. Alleluia. Rehefa voaositra ny olona iray dia manomboka mandefa faminaniana izy, matetika ao amin'ny teniny, manomboka mitranga sy miseho ireo zavatra lazainy. Ny fisian'ny resaka faminaniana sy filazana ny ho avy dia matetika famantarana ny amin'ny fisian'ny ositra.
amen. Ny amin'ny fisian'ny ositra izany. Ny zavatra iray jerena koa dia ny hoe firy amin'ireo zavatra lazain'ny olom-boaositra no tanteraka. Ny afantaranao zany fa tena mpaminany izy, tena olom-boaositra izy. Ao a hoe jereo amin'ny faminaniana arak'ilay teny resantsika tao zany. Mahafantatra ny lehilahin'Andriamanitra iray a izay naminany ny amin'ny fananganana ny trano fiangonana izay manana mpikambana 5,000 aho. Tamin'izany fotoana izany a dia nanofa efitrano sekoly iray izy ary tsisy hevitra hananana na dia olona vitsivitsy hanarivony azy. Faminaniana fa hipetraka amin'ny trano fiangonana anao manokana izay misy mpikambana 5,000 ianao a, kanefa ianao a aza manofa efitrano sekoly a dia toy ny adaladala. Faminaniana fa hipetraka amin'ny trano fiangonana anao manokana izay misy mpikambana 5,000 ianao a, raha mbola tsisy tahaka n'izany maneran-tany dia toy ny olona iray a tratra ny fahadalan'ny zavatra goavana. Rehefa tanteraka izany faminaniana izany dia voatery a hanaiky ny fisian'ny tena olom-boaositra marina ianao. Zava-dehibe manamarika ireo zava-nitranga tamin'ireo faminanian'olona iray a ho avy. Famantarana ny tena mpaminany sy tena ositra izany. Izany no amatara ny olom-boaositra. Aza variana toerana ianao, aza atao manelingelina anao a ny firenena ny avian'ny olona iray, aza atao manelingelina anao ny volokoditry ny olona iray. Mitadiava tena ositra any amin'ny tena olom-boaositra. Nahita perla lafo vidy ianao a ny amin'ny fotoana nahita olom-boaositra. Alleluia. Mazava be le izy hoe nahita perla lafo vidy ianao a ny amin'ny fotoana nahitanao a olom-boaositra. Tapitra amin'ny fotoanantsika hoe vavakintsika dia sotra an'Andriamanitra, misoran'Andriamanitra ianao a ny amin'izay fampianarana teny renesinao zay. Raha io makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny androantiny amin'izany fampianarana izany, indro verina aminao ny voninahitra dia raina mandrakizay ny anaranao a. Alleluia. Amen.